Aliny zoma fa 7 ny volana martsa taona 2024 tonga soa indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ary manantitra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka izany ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany tsy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Avy hatrany dia mikasika izay datin'ny 7 martsa izay no isantarantsika ny fiarahana amin'ny tsy alina ity feno 27 taona katrok'androany ny tolona tamin'ny 7 martsa 1770 tsarona isan-taona io daty io ary misy hatrany moa ny fanamariana izany. Isan'ny nanamarika izany ny komina Antananarivo renivohitra nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina ny lanonana ary isan'ny nampiavaka izany ny fanaterana voninkazo tetsy anoloany ny kianjan'Ambozatovo. Tonga nanome voninahitra izany ny ben'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Lalao Ravalomanana notron'ireo olom-panjakana maro, ireo fikambanana maro avy any amin'ny faritra, ny polisy sy ny zandary ary ny miaramila ihany koa. Tonga namaly ny fanasana ihany koa moa ireo bekotro maro olatra izay isan'ny nandray anjara tao anatin'izay tolo ny fahafahana ny 770 sy 790 izay. Arahoary ny fanadidina teo amin'ny rindran-tsary ny Erzo Razanarvony. Fotoana ny avaka ny androany tetỳ Ambozatovo, fanamariana ny 27 taona ny tolona 7 martsa 1770 sy 790. Nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina ny fotoana. Isan'ny nanamariana ny andro androany ny fanaterana voninkazo teto izay niarahan'ireo vahiny nasaina sy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana niaraka tamin'ny solitena ny bekotro maro olatra. Manasanao Andriamatoa Amiraly, Andriamatoa General. Nisongadina teto ihany koa ireo karazana fentotra ara-miaramila. Nizotra ampilaminana amin'ny ankabeany ny fanamarinana androany. Nanaraka ny fandaminana avokoa ireo mpampiasa lalana. Marina moa fa efa fanao isan-taona ity hetsika ity ho an'ny komina Antananarivo renivohitra ary efa misy hatrany ny fanomanana mialoha. Daty tsy fanadino fo teo amin'ny tantaram-pirenena malagasy moa ity datin'ny 7 martsa ity. Maro tamin'ireo zokiolona ray aman-dreny lehibe izay nandray anjara tamin'ny tolona no natadidy ary mitantara ny zava-nisy nanamarika io 7 martsa 1770 sy 790 io. Manodidina ny efatralina ireo malagasy namonoiny tamin'izany ary ireo zaza amam-behivavy no maro anisa tamin'ireo. Hoy kosa ny mpampianatra mpikaroka momba ny tantara eny anivony Anjery Manontolo. Arahantsika hatrany ny andindin'izay teo amin'ny sariny Erzo Razanarvony hatrany. Izy no Rakotondrabe Gilbert, 17 taona ny teny ankehitriny, izany hoe 40 taona izy tamin'ny fotoana nisian'ny tolona ny taona 1770 sy 790 io. Tsy tonga ho azy ny fikomiana sy ny fanoherana ireo vahiny mpanjanatany io izy, fa nisy antony lehibe sy mazava dia ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy. Nahatonga anay mitsomy tsy nakasitaka amin'ny fitondran'le frantsay dia tamin'ny 1944-45 nivarinay nalainy nataony office de riz dolidoly dia katsaka sy tsaramaso no hoaninay. Ny laila alainy hanao 10 andro, 10 andro, 70 andro, enimbolana vady aman-janaka atao fahaforana fotsiny amin'izany fa tsy mihinan-kanina. Ny faharoa manaraka an'izany izahay izany rehefa ohatra ka vita le ady, rehefa vita le ady dia natsony zay hanao travail forcé namaky lala tamin'izany. Raha tsy mahay teny frantsay anao tamin'izany dia vonidaka.
tena mijaly fahadiran'ovana mihitsy ka noho zany zay ny nahatonga anay nanohitra an'le fanjanahantany. Iray amin'ireo vehivavy niaina tao anatin'izany tolona izany ihany koa i bebe Suzanne 19 taona ihany koa ny tenany tamin'izany. Nasaina nikarakara ny sakafo miaramila no nataon'izy ireo tamin'izany raha toa ka novonoina sy nampijaliana ny lehilahy araka izao fitantaran'izao. Izay vehivavy io zany tonga ny premier ministre tao Mantasoa ny teny manao hoe ny vehivavy dia nahitana ny masoandro mambolana ka tsy azo vonoina rehefa nareny zay zany zay vehivavy dia nangonina zany zay vehivavy nalefa ho any amin'ny lakazera ny maramila karakara ny sakafony maramila garde d'hygiène zany nitondranay nantenakany any amin'ny lakazera. Zay ilo zavatra hitako. Maro ireo malagasy namony ainy tao anatin'ity tolona 7 ity. Niovaova nefa ny tarehimarika momba ireo namony ainy ireo. Tamin'ny fanisana ny mponina ny taona 1970 no nahafantarana fa nahitana fienany malagasy ary ireo zaza amam-behivavy no betsaka amin'izany. Teo no nahafantarana ny tena antotana isa-marina momba ireo maty tamin'ny taona 770. 89,000 morts no maty nandritra ilay tolona. Nalefa ny mpitarika antarika frantsay ilay isa mba atao hoe andemena ny sainy malagasy izay mbola niady ka rehefa navoaka ilay isa dia noeritreretina fa ho kivy ny malagasy ny amin'izay fanohizana ny tolona zay. Rehefa jerena nefa ny tena atotanisa avy amin'ny atao hoe recensement fanisana ny mponina natao taty amin'ny taona 1970 teo nahitana hoe niena ny isan'ny mponina tamin'ireo tanàna izay tena nandray anjara tamin'ny tolona ka avy amin'io fanisana ny mponina io nahitana hoe ny tena maty tamin'ny tolona tamin'ny taona 770 dia nanodidina ny teo amin'ny 3 alina ka hatramin'ny 4 alina teo. Ny tena maty anaty tsy dia betsaka satria nanodidina ny teo amin'ny 2,000 teo fa reo atao hoe olona maty tany le tompy tany anala ny tena marobe zany hoe reo olona maty noho ny tsy fampiana sakafo. Hatramin'izay dia nisy hatrany ny fandraisana antanana ireo bekotro maro olatra ny tolona tamin'ny taona 770 ireo. Mandidina ny 3 hetsy ariary eo ny vola raisin'izy ireo saingy angatan'izy ireo mafy amin'izao ny fampitomboana ny pension raisina isam-bolana. Fandraisana tanana aloha zao dia tamin'ny teo aloha fa nisy fa isa 3 volana. Ka zahay zany raha marary eo anelan'elan'ireo 3 volan'ireo dia mijaly fahadiran'ovana satria efa tsy manana vola ao atena inantsony satria isa 3 volana tsy mahavita ninina tsony tsy mahakarama tsy mahinona fa dia fotsiny nandrasana isa 3 volana dia vomafy zahay ka noho zany mangataka zay tompoko mba atao isam-bolana le pension kelinay dia mba ampina amin'izay vola eo am-pelantanany izay fantany fa mahamety azy le pension. Izay mikasika ny vaovao ny fanamariana ny datin'ny 7 Martsa 770 iny fa ivadika lafim-baovao hafa isika naneho ny heviny manoloana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana ny candidat izay atolotry ny team K25. Ny politika nanomboka ny taona 14 no tena nampisy fiovana betsaka ary isany nampitotongana ny fiainan'ny vahoaka malagasy hoy ny candidat Rodin Rakotomanjato. Ny hena ihany koa ny fijerena ny sosialim-bahoaka nanomboka tamin'io taona io hatrany. Tsy aratsika ny fanadidiny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny Manora Andrimalala. Tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka tokoa ny manao asa sosialy na manao ny asan'ny mpanatanteraka saingy noho ny zava-misy ara-politika teto Madagasikara 10 taona lasa izay dia voatery miditra antsehatra amin'ny fanatanterana ny asa izy ireo hoy ny candidat solombavam-bahoaka izay atolotry ny team K25 ao arivony mamo raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy ara-politika ankehitriny.
no mafisy ny faresaka ambolona tabatra fotsiny ny fianana eo amin'ny mpikamba ny gouvernementa sy ny solombavambahoaka nanomboka ny taona 14 no mankaty any ka tsy misy tanteraka any amin'ny vahoaka ifotony ny zavatra izay tapaka mandritry ny fiaonana solombavambahoaka nefa ny tena izay ny vahoaka no ny fidy sy nametraka fitokisana any ka tsy afaka hitazam-potsiny ny fahorim-bahoaka fa mandray andraikitra avy hatrany raha misy ny azo anatanterahana izany tsy mahataty an'izany zany satria nametrahan'ny-vahoaka any solombavambahoaka tsy ina ny lalàna ataonao firy misy mpanao lalàna firy ohatra raha tena lalàna avoaka eto Madagasikara tsika ny tena be lalàna indrindra fa tsisy ny tanterahany zany na raira tsisy tanteraka zay teneninao lany azy dia zay nataonao oviana zany ianao jerena le vahoaka ny isan'andro miaina reo vahoaka rehetrarehetra Madagasikara olombelona reo ao anatin'ny 5 taona dia efa mivadika ny taona ohatra mivadika irany kalandreo dia miaina ny hery zany hoe tena niaina amin'ny fanotrana izy tsy mba nahita zany tsiro zany tany zany tsy niaina tamin'izany ina mba azoko tamin'izany hoe za velona iaina ara-dalàna ohatran'ny hoe tsisy zany ahoana nijerenao an'izany hoe vahoakanao misy potaka tokony isafidy ny malagasy amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao efa niarahana hita mantso izy ny zavanisy teny amin'ny lapany anteny miram-pirenena izay isan'ny naberesaka teto amin'ny firenena farany teo iny izay fantatra fa famadiana palitao no fototra tamin'izany fa tao amin'ny assemblée nationale tsy mbola nisy zay dia ministre tao ka natononao ka hanao asa na mety dia anaovanao tatitra zavatra tsy mety na fandriam-pahalema na ninina any amin'ny toerana misy anao anatin'ny distrika 3 na Rivomamo tena tsy fantatra zareo zany ianao foana sasatra miandry omeno hoe makodiany hoe tokava ny député larby dia makaseza tonga miandry azy dia miresaka dia lasa balarora daholo reny fa tsisy zavatra natao tany miantso ny vahoaka malagasy rehetra moa ny tenany mba samy avitrika mitany adidin'izy ireo amin'ny 17 ny volana Mey izao zava-dehibe zany ho izy ary tokony ifantoka tanteraka ny malagasy amin'ny fametrahana ny safidiny izay olona isolo vavazy eny amin'ny lapany Tsimbazaza Fatanjona ho an'ny candidat olotry ny team K25 ny amerina ny asin'ny solombavambahoaka eto Madagasikara hoy ny lisitra faharoa amin'ny boriboritany fahadimy nambara ny famifamadika tanteraka ny asan'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna noho ny zava-misy ara-politika eto Madagasikara mila mirahina ny malagasy mba isiany ny fampandrosoana tena izy hoy hatrany ity candidat ity mitatitra izay vaovao izay hatrany Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala mivoana amin'ny tokony andraikiny mihitsy ny solombavambahoaka amin'izao ary isan'ny targetra apetraka ny candidat ho solombavambahoaka izay atolotry ny antoko team K25 ny amerina ny asin'ny solombavambahoaka izay io no nambaran'Andriamatoa Rabaoarivelo Jocelyn Willy izay lisitra faharoa ao amin'ny boriboritany fahadimy amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao nambarana fa miasa esilany tokoa ny fanaovana asa sosialy ataon'ny solombavambahoaka izay hita fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna ho amin'ny andraikiny tsy azo atao nefa ny mijery ny fahorian'ny mpiaramonina ka dia mandray ny andraikitra izay tandrify ho hatrany ny nambarany lara-pahamehana dia fitsonjovana le sosialim-bahoaka be tabe ny zavatra tsy ara-dalàna tsy araka ny tokony izy eto indrindrindrindra ny resaka fotodrafitrasy ary betsaka ihany koa ny tsy anasy ka izahay zany dia hoe jery manokana izay lalàna hoentina miaro an'ireo vahoaka ireo satria io anteny miram-pirenena io dia miasa anao lalàna ho fiarovana ny tompontsom-bahoaka fa tsy ho fiarovana amin'ny mpanao business tsy juif eren'ny jolahy akory ny anteny miram-pirenena fa lapa hoentina miaro vahoaka ary fanina mazava ny anay candidat solombavambahoaka izay atolotry ny team K25 dia manaraka ny lalàna amin'feny antoko nanamafy moa ny tenany fa betsaka noho ny atolotry ny antokony tsy miankina amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao ka tokony hitandrina ny malagasy amin'ny fametrahana ny safidy izay isolotena azy ireo sy ho arofanina ho amin'ny fampandrosoana fa eo amin'izay vaovao ny candidat olotry ny team K25 izay hatrany dia naneho hevitra mikasika ny andraikitry ny solombavambahoaka ny candidat ny natolotry ny team K25 any Andramasina Andora navetrany izay fanampanazavana izay ny tenanay moa zany dia vonona tsy isolvavany vahoaka fotsiny fa isolotena azy ireo indrindra
indrindraindrindra fa ireo vahoaka madinika zay natsiaro ny mangiry firy tao anatin'izay taona lasa zay larana fahatelo izahay a ary vonona izahay a nitondra ny etaetan'ireo vahoaka any amin'ny distrika na Andranomasina. Rehefa tonga eo amin'ny toerana izahay a dia mazava ho azy fa rehefa député moa zany dia mpifidy lalàna sy mpanao lalàna no tena ho asanay dia efa manana ny volavolan-dalàna azonay atolotra ary afaka ihany koa zay a mametraka ny zavatra tokony ho lara-pahamehana ka ny lalàna rehetra izay atolotry ny mpanatanteraka sy atolotra eo amin'ny ateny meram-pirenena ihany koa zay amin'ny anaran'ny atoko tiako Madagasikara dia hifantoka amin'izay a tombontsoa ny vahoaka madinika izay to. Ny tiako tsindriana manokana zany dia misintona ny saintsika vahoaka tsy ny vahoakana distrika Andranomasina ihany fa ny vahoaka manerana Madagasikara. Hafa tokoa ny hoe kandida amin'ny anaran'ny atoko ary indrindraindrindra ny atoko tiako Madagasikara izay efa fantatrareo fa atoko ny vahoaka madinika. Izay ny kasika iny fanambarana fanazavana iny fa nanantanteraka fivoriana narahina jefitra ny tanora tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany fahadimy androany tanjona ao anatin'izany moa ny fampifondronana ireo tanora eo ihany koa ny fanaovana jeritodika ny zava-bita ankoatr'izay dia nisaotra ny filompanorona ny antoko tiako Madagasikara ihany koa izy ireo tamin'ny nisafidianany ny kandida izay atolotry ny antoko ary vonin'izy ireo ny ampandany izany. Germaine Menjanary sy Manora Andriamalalatrany no mitondra ny anjindin'izay. Vonona tanteraka amin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra izay mbola ho atao eto Madagasikara ny Jeune Team ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Nisy ny fivoriana izay nataon'izy ireo androany mba ho fanomanana izany sy fampandaniana ary ny fanomanana ny fiaraha-miasa amin'ny kandida izay atolotry ny team K25 eny antoerana. Ankoatran'io dia nisy ihany koa ny fanakalozan-kevitra teo amin'ny mpikambana mba ho fanaovana jeritodika ny zavatra vita sy ny lesoka tokony ho arenina nandritra ity fotoan'androany ity. Nanamafy moa izy ireo fa ilaina ny fampifondronana ireo tanora indrindra fa amin'izao ankatoka ny fanomanana ny fampelezan-kevitra ho solombavam-bahoaka izao. Hiatrika zavatra vaovao indray moa zany zao misy fifidianana maromaro iso akaiky indrindra zany zao ny resaka députation dia aloha avondrona indray aloha iona dia fampidinidinika inona ny tsy nety inona ny tokony atao ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Eto moa zany dia manaraka ohatra misaotra ny filo Marc Ravalomanana izay nanaika ny atao hoe ny kandida izay natolotra avy aty amin'ny base fa taloha mantsy indraindray izy io misy hoe le avy any ambony no ampidina fa tamin'ity zany tena niainga ary izay Jeune Team dia anisan'ny nanohana n'le kandida eto amin'ny 5e arrondissement mba ho ekena dia ny ekena izy dia izay zany zao anisan'ny mampiakatra ny hafanampo ireo le base a Jeune Team ireo hita hoe mbola ao tsara ny hafanampo fa dia hoe andamina sy indrindra zany zao hoe inona no tetim-panorona hoentina hanohanana an'io ireo kandida eto amin'ny 5e ireo. Isan'ny lesoka hoy ny nambaran'izy ireo ny tsy fampikasoana be loatra teo amin'ny sampikambana. Manoloana izany dia amafisina ny firaisan-kina ka isy foana ny fotoana izay atokana iarahana mba ampivondronana hatrany ireo tanora ireo. Zavatra tsara ny tokony mampetraka ho an'ireto tanora mba ahitantsika zany fivoarana ho an'ny tanora dia itoy izy ity zany itoy ary tena mametraka paikady zany zay anaovana an'izay satria ny tanjon'ny tanora tiako Madagasikara zany dia ifampianatra sy ifampifehy zany satria tsika ao anatin'ny tiako Madagasikara dia misy rafitra zany manaraka discipline. Miantso ny tanora namany araka izany ireo tanora tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany fahadimy ireo mba tsy salasala ifanatona raha toka te hiditra ompikambana ao aminy. Tsy miova ny tarigetra dia fitazana ireo tanora ho tiany Madagasikara. Eo amin'ny vaovaon'ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray ezaka goavana no aompana amin'ny fanarenana ny fahasimban'ny tontolo iainana ho an'ny faritry Sava iny ka velaratra tany mirefy 740 hektara no rakofana ala amin'ity taona 2020 ity. Fantatra matsy fanohon'ny firoborobon'ny sy ampiarina lavanilany antoerana dia mihamazovahana hatrany ihany koa ny fahasimban'ny atiala. Misy ny famoahana antsokosoko ireny karazana hazo sarobidy ireny nefa tsy nahazona alalana akory. Mitatitra ny vaovao ary ny mpanao gazetinay avy any antoerana Samueline Rasonatoandro. Misy fandraisany amin'ny fiakaran'ny vidin'ny lavanilina ny famitenany atiala ty amin'ny faritry Sava ho an'ny eto Sambava dia eto Farahalana ny vavahady voan'ireo hazo no tevena avy any amin'ny faritry Marojaliny. Maro ireo tsy fanaran-dalàna hita eto
ary efa nisy ireo hazo no tanana. Parsaka peste iny vokatra palissandre maro anany 700 pièces ihany izy mifangaro matériel planche sy ny boaikoary. De tamin'ny taona ty dia aty Sambava zay nifantoka kokoa. De tao Farahalana izay tena topoka varotana kakazo tsy ara-dalàna efa natombokonay nanomboka tamin'ny herinandro lasa iny tamin'ny larobia ny herinandro lasa dia tamin'ity herinandro ty dia efa nazahoanay amin'ny 500 pièces tsika miteny zao. Dia ty mbola nisany exemple vao niazona tamin'ny nomaly zany nomaly alina tavoaka kakazo avy Farahalana. Endrika iray sehoan'ny fahasimbany atiala ty an-toerana ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny fisorohana izany dia velarantany mahatratra 704 hektara no rakofana ala eto anivon'ny faritra Sava. Ankabobeny fanjakana moa rakohala i Madagasikara. Zay zegny ny vision. Ka nohon'ny zay zavatra zay zany dia mandray anjara zegny zahay amin'ny fampiarana zay politika ankapobeny ny fanjakana. Ka noho zany zany manana vision valonjato sy 4 hektara zany ny amin'ny faritry Sava. Zany hoe zegny isamparitra zany eo amin'ny 700 hektara eo zany ny district tsirairay. Izahanay zay zavatra zay manana tombony zany zahay amizay satria aritra amin'ny volana may zany mbola afaka manao reboisement zany zay. Zanakazo Enjatsy 3 fototra no novolena teto niarahana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tokony ary ireo mpianatra ao anatin'ny commune Farahalana. Ity no fotoam-pambolekazo voalohany ho an'ny ato anatin'ny distriktan'ny Sambava ary hitohy hatramin'ny volana May ho avy izao. Dia hatreo ny fotoanantsika ho amin'ny androany tsy fisaorana feno no atolotra anao nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany sy mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko.